Ivavaka sika ry havana. Misaotranao zahay Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina, midera sy mankalaza ny anaranao indrindra zahay ny amin'ny fitiavanao sy ny famoramponao, ka mbola manome anay ny teninao, hanovozanay fampahirizana sy handraisanay fanavaozana ny alalan'izany teninao zany. Mangataka ny fanahy masina hampitoetra ny teninao aty amponay ary mba hahatonga anay koa hitombo amin'ny finoana. Mangataka indrindra ny fananao masina hitaraka anay, hahaizanay mandray ny teninao sy miaina amin'izany koa eo amin'ny fiainanay, amin'ny fanompoananao, amin'ny ity fiainanay ity, ary mba ho sabatra hoentinay koa hanoheranay ny fahavalo. Dia mamindrafo aminay Jesosy ka mamelany elokay amin'izay rehetra tsy fahatanteranay. Ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no hanirianay sy angatahnay an'izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay hitondrana fampianarana ho antsika ry havana dia ny Romanina 5:5. Romanina 5:5 izay mivaky toy izao ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izay araka ny nofo dia mihevitra zay zavatry ny nofo, fa izay araka ny fanahy kosa mihevitra zay zavatry ny fanahy. Amen. Faly misaotra an'Andriamanitra tokoa tsika ry havana noho ny amin'ny teny maro izay omeny antsika mba hampianarany antsika ny amin'ny sitrapony sy ho fanehoany amintsika ny halehiben'ny fitiavany sy ny halalan'ny fitiavany antsika, na dia eo aza ny mahampanotantsika dia ny rany zanany malalan Jesosy Kristy Tompo izay nisolo eloko antsika teo ambonin'ny hasijaliana ary efa nitsangana tamin'ny maty ho fanamarinana antsika. Dia misaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'ny fampianarana maro izay omeny antsika amin'ny alalan'ny fanarahantsika izany ao amin'ny tampajotran-tserasera samihafa izay fitaovana indrindra handraisantsika n'izany tenin'Andriamanitra zany. Faly miarabantsika ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ary noho ny amin'ny fahasoavany ka handraisantsika izany fampianarana izany indray ankehitriny. Milohan'ny hirosontsika amin'izao teny anjarantsika zao ry havana dia misy atara-parantesy kely izay omena antsika mpanaraka ny fampianarana, dia isika ao amin'ny vondron'ny zanaky ny fiangonana Loterana Malagasy. Eny isika tsirairay izay tsy akanavaka ka manaraka ny fampianarana, liana amin'ny fampianaram-pinoana, amin'ny fampianarana soratra masina eto amin'izao tambajotran-tserasera izao. Zao ry havana no hafatra, maro ireo fampianarana omen'ny ray aman-drenintsika antsika eto mba ahatonga antsika tena hitombo amin'ny fahalalana an'Andriamanitra sy ny sitrapony, ahatonga antsika tena hitombo amin'ny finoana an Jesosy Kristy, ka hiankina amin'ny famonjena izay vitany ho antsika, mba hananantsika fitondrantena mendrika eo anatrehan'Andriamanitra, indrindra ny amin'izao fiainana izay sarotra hatrentsika izao, ahatonga antsika tena ho amin'ny fibebahana tokoa. Ka noho izany dia aoka isika ry havana tsy hihaino foana
ireo fampianarana zay entina ray aman-dreny ireo isika, na sanatrin' zany ka dia ny hoe hanao tsinotsinona ireny fampianarana ireny, fa zao mba ho raisintsika hiainantsika ary asehontsika eo amin'ny manodidina, ka mba entintsika koa mitaona ny hafa mba handray an' Jesosy eo amin'ny fiainany. Ary aoka ry havana mba ho ajanontsika ny adilahy izay ateraky n'ireo fampianarana samihafa, aoka tsika tsy handray arabaky teny ny reno na ny tenin'Andriamanitra na ny soratra masina, fa tena handray araky ny hevitra aram-panahy izay tarihin'ny fanahy masina antsika. Dia aoka isika ihany koa tsy hifandranitra ady fa mahatonga fisarahana izany. Zay ny tsitsatsiaritra kely ampitaina amintsika zanaky ny fiangonana, antsika zay mpanaraka ny fampianarana tsy tapaka eto. Ny anjarantsika dia efa novakina teo moa ny Romanina 9:5, fa andeha ho resahantsika kely ny amin'ny epistily ho an'ny Romanina. Ny epistily ho an'ny Romanina ry havana dia nosoratana ho an'ny kristianina tahaka antsika zay niatrika olana nitranga tamin'ny vanim-potoana zay niainana izy teo amin'ny tontolo nisy azy. Misy itovizana be amin'ny zavatra atrehintsika ankehitriny ny resahina ao. Dia ao ny voalohany ny amin'ny tontolo ny harantsipanahy, dia ireo faharatsiana maro samihafa, ny fahalovana, ny fialonana, ny vonoan'olona, ny adilahy, ny fitaka, ny finiavana hanao ratsy, ny fanompoan-tsampy maro amin'ny endriny maro samihafa. Dia zao tahaka izay atrehintsika amin'izao fiainan'izao koa ny zava-nisy natrehan'ireo kristianina tamin'ny fotoan'androny zay nanoratany Paoly ity taratasy ity. Fa etsy andaniny koa dia ambaran'ny Paoly ary hazavainy amin'ity epistily ity ny planin'Andriamanitra ho antsika olombelona. Hazavain'ny Paoly amin'ity taratasy ity ny fomba nandrafetan'Andriamanitra sy ny nanatanterahany ny fahamonjenantsika araka ny sitrapony tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo izany. Dia hitantsika ato ihany koa ny fomba handraisantsika sy ny fanomezana ireo fitahiana maro amin'ny alalan'ny finoantsika an Jesosy Kristy Tompo. Hitantsika ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina ihany koa ny fomba hahafahantsika manana fiainam-pandresena sy fiainana vaovao. Eny zay efa nohavaozin'ny filazantsara, zay efa nohavaozin'ny herin'ny filazantsara an Jesosy Kristy ihany no afaka hanova sy hitondra fanavaozana ihany koa ho an'ny fiarahamonina sy ho an'ny firenena. Eny ao amin'ity epistily ho an'ny Romanina ity no ahitantsika koa ny fomba fiainana amin'ny maha kristianina antsika sy ny mahazanak'Andriamanitra antsika eo anivon'ny fiarahamonina zay misy antsika. Andehantsika hiditra amin'ny anjarantsika ry havana. Romanina 9:5.
izay araky ny nofo dia mihevitra zay zavatra ny nofo, fa zay araky ny fanahy dia mihevitra zay zavatry ny fanahy. Ny Romanina 9:1 ka hatramin'ny 9 dia ahitantsika ny amin'ny hoe asan'ny fanahy, ny asan'ny fanahy. Eto amin'ny 5 anjarantsika dia misy zavatra anankiroa lazainy Paoly amin'izany, dia ny amin'izay mifehy ny saintsika, ny am'izay mifehy ny saintsika. Inona no mifehy ny saintsika? Ary inona no vokatry zany eo amin'ny fiainantsika sy zay ataontsika? Tapany voalohany no ilazany Paoly azy arak'izany dia ny hoe izay araky ny nofo dia mihevitra zay zavatry ny nofo. Izany hoe izay misafidy ny hisaina ny amin'ny filan'ny nofony izay manota dia mitondra ho amin'ny fahotana sy ny tsy fankatoavana an'Andriamanitra. Inona lay nofo zay lazaina eto ry havana? Efa fantatsika fa ny maha olombelona dia tena, saina, fanahy. Lay tenantsika ity zany misy ratsambatana. Lay tenantsika ity izay narafitra Andriamanitra, izay noharian'Andriamanitra dia tahaka ny endrika Andriamanitra. Lay tenantsika mety ho nona, mety harary, mety eo ihany koa ny hoe mety ho faty, mboaran'ny soratra masina zany, fa tsy izay no resahana eto, tsy ilay tenantsika hita maso, ilay mivaingana hitantsika io zany. Martin Luther dia nampianatra ao amin'ny fanazavany indrindra ny hevitry ny hataky ny tompo, ny amin'ny hataka 4 hitantsika tsara fa lazaina hoe ny fahavalontsika kristianina, ny fahavalon'ny mino dia misy 3 lehibe, dia ao ny devoly amin'ny mahafana ratsy azy zay mitarika ny olona nohitra ny sitrapon'Andriamanitra, zay mitarika ny olona hanao ratsy mahafana ratsy azy. Ny faharoa dia izao tontolo zao feno faharatsiana zay mambabo antsika koa ka manandevo antsika ary mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Fa ny fahatelo dia ny nofontsika zay manana filana sy manana sitrapo, ary ny sitrapo nofo dia manohitra ny sitrapon'Andriamanitra. Hitantsika ambaran'ny Paoly eo amin'ny Galatianina 5 zany fa ny nofo manohitra ny fanahy, ny fanahy manohitra ny nofo, mifanohitra izy roa hoy Paoly apôstôly. Io lay nofo zay manota mandrakariva, ilay nofo izay manana filana mandrakariva zay mifanohitra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Inona zany ry havana? Ao lay fitiavan-tena, ao lay fialonana, ao lay fiavonavonana, ao ny fitondran-tena tsy mendrika, tsy montona, ao ihany koa ireo zay sitraky ny nofo, zay azahoana fahafinaretany nofo. Izany mandrakariva lay nofo tsy mety ho afa-po, tsy mety makasitraka, fa raha mahazo zavatra anankiray de tia hahazo zavatra anankiroa, raha mahazo zavatra 100 de tia
hanana zavatra arivo zay nofo zay teo ambonin'ny hafa mandrakarivo, nofo zay tia voninahitra, ary ilay nofo zay te hirehareha, te hirehareha isan'andro san'andro. Zany no raha hamaritana ny amin'ity hoe nofo ity. Ka de hoy Paoly hoe zay araky ny nofo de mihevitra zay zavatry ny nofo. Tany Paoly eo amin'ny Galatianina 5:7-10 izany zavatry ny nofo izany. Inona no ambarany ao? Zao no lazainy Paoly azy amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny 7:10. Fa miariary ny asan'ny nofo de zao: fijangajangana, fahalotona, fijejojejoana, fanompoan-tsampy, fanaovana ody ratsy, fifandirana, ary fifandrafiana, adilahy, fiafinafonana, fifampiandaniana, fisarahana, ary fitokonana, fialonana, fahamamoana, filalaovana ratsy. Eo amin'ny andininy amin'ny 9 eo amin'ny andininy 9 dia hamafisiny ihany koa araka ny izany fihevitry ny nofo na zay zavatry ny nofo zany. Fahafatesana hoy izy amin'ny 9 fahafatesana no fihevitry ny nofo. Iry amin'ny andininy 1 moa dia milaza ny amin'ny zany hoe fahafatesana. Ao amin'ny 2 dia ny amin'ny fahotana sy ny amin'ny fahafatesana, ka zay ao amin'ny nofo na zay araky ny nofo dia mitoetra mandrakariva amin'ny fahotana ary ao anatin'ny fahafatesana. Zany ry havana ny ambarany amin'izay ny hoe zay araky ny nofo de mihevitra zay zavatry ny nofo. Fa ny etapany faharoa kosa de ny hoe zay araky ny fanahy dia mihevitra zay zavatry ny fanahy. Inona zany? Izay misafidy ny hisaina zay araky ny fanahy kosa dia ho amin'ny fankatoavana sy ny fihavanana amin'Andriamanitra. Zany hoe raha fehezin'ny fanahy n'Andriamanitra ny saintsika dia ho amin'ny fankatoavana sy ny fihavanana amin'Andriamanitra isika. Ny saina fehezin'ny fanahy masina mandrakariva ry havana no handraisantsika ireo zay fitahiam-panahy omen'Andriamanitra antsika. Tany Paoly ihany koa zany eto amin'ny andininy 9 de zao ny lazany azy: fa ny hevitry ny fanahy kosa fiainana sy fiadanana. Fiainana sy fiadanana. Raha ny fanan'Andriamanitra hoe Paoly no mitoetra ao anatintsika dia zany fiainana sy fiadanana izany no hananantsika. Raha ny fanahin'i Kristy no mitoetra ao anatintsika. Eny, lazainy Paoly amin'ny Galatianina 5:12 koa ny am'izay fihevitry ny fanahy. Andeha koa vakintsika ny ambaran'ny Paoly ao amin'ny Galatianina 5:2-20. Ny anaran'i Jesosy: fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharam-po, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po, tsy misy lalàna manohitra izany. Zany no fihevitry ny fanahy, zany ny zavatry ny fanahy, ka izay saina fehezin'ny fanan'Andriamanitra no manana izany sy miaina amin'izany zavatry ny fanahy izany, ary ho hita taratra eo amin'ny fiainany koa izany
zavatry ny fanahy izany. Noho izany ry havana, ny saintsika no mamaritra ny fifandraisantsika sy ny toetsika eo anatrehan'Andriamanitra. Ny hafatra ho antsika dia izao, satria efa nandray ny fanahy masina teo amin'ny batisa isika. Ka zao no lazain'ny Paoly amin'ny Galatiana 5:5-20. Raha velo ny fanahy isika dia aoka andeha araka ny fanahy. Raha velo ny fanahy isika dia aoka andeha araka ny fanahy. Eny, zao koa no lazain'ny Paoly ao amin'ny Romanina 5:5-20 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, fa zay taria ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Mahereza ry havana mba ahatonga antsika ho tena andeha araka ny fanahy tokoa neny teny izay nomena antsika, ary tena ho fiainantsika eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny famakafakitsika izao fiainana izao. Fa n'Andriamanitra ny voninahitra izay efa azy hatramin'ny taloha mandrakizay. Amen. Trizanitanu, Javulukia, Satsimitara.